raha banao ny tokantrano manaraka ny météo amin'izao fotoana izao toy izao indray ny sary tamin'ity an'io ty manomboka mikasika amin'ny tendrony atsimo Madagasikara ilay rindraona izay efa nirosahana hatramin'ny omaly ihany izy io nitondra rotsakorana amin'iny tapany atsimony nosy iny ary ny akabeny ihany koa noho ny fisiny izy io dia mbola mahazo vahana hatrany aloha ny tandrivindraona ho an'ny avoatany sy ny any amin'ny tanin'ny tapany avaratra atsinanany Madagasikara fa manomboka ny rapitsy kosa indray dia manomboka mahazo vahana tsikelikely ihany koa ny tsiokatsimo raha ny any amin'ny tapany atsimo Madagasikara mitatra tsikelikely amin'ny avoatany zay nazanazany mbola mety tataratra hatrany ny tandrivindraona araikotroka any amin'ny tanin'ny tapany avaratra atsinana Madagasikara iny sy ny any amin'ny tendrony avaratry ny anosy ny maripana ihany koa dia somary hidina aloha ny maripana ambony indrindra raha ny any amin'ny avoatany mitatra tsikelikely amin'ny avoatany ihany koa izay any amin'ny azomano any fa ny any amin'ny tapany avaratra andrefany Madagasikara kosa raha anatin'ny 3 andro indrindrindrindra ny andron'ny zoma izay dia mety ho tafiakatra hatrany amin'ny 20 degré celsius ny maripana amin'ny tapany avaratra andrefany Madagasikara rehefa avy eo moa no tena ahitantsika ny makasikasika an'izay fa manoloan'izay afiakarana maripana zay dia mila misotro rano matetika aloha zany indrindrindrindra ireo olona efa nahazoazo taona sy ny ankizy madinika torak'izay ihany koa ny resaka afo zany dia mila fitandremana betsaka amin'izao fiakarana maripana sy ny volinandro somary maina ho an'ny faritra sasany izay toy izao ny toetriny androntsika ho an'ny rapitso ary vao maraina dia mandraona ny andro any amin'ny tendrony atsimo Madagasikara izay mety mbola isy tandrivindraona mandalo ho an'ny morotsiraky ny faritra androya mandraondraona ihany koa ny andro ho an'ny ilany avoany atsinana Madagasikara ny faritra analanjorofo atsinanana sy ny any amin'ny faritra alaotra mangoro no miany an'izay ho an'ny ilany andrefany Madagasikara kosa ny ankapobeny dia omaina tanteraka na anjakany masoandro raha ny toetry ny andro any rapitso ariva kosa indray mitoy hatrany ny orana any amin'ny faritra alaotra mangoro amin'ny alina no any sy ny any amin'ny faritra Sofia izay mety arahina kotroka hatrany ny ilany atsinanany faritra vakinakaratra moromania mahatsiatra ambony orombe ihany koa ary ny atotan'ny faritra vadivavy fitovinany atsimo atsinanana dia andraona ihany koa ny takariva izay mety isy ny tandrivindraona mandalo ao anatin'izay ny ilany andrefany Madagasikara kosa miverina maina tanteraka ny andro raha ny maripana avovinavina amin'izay rapitso izay ho an'ny ilany atsinanana sy ny avoatany aloha dia manodidina ny 30 degré celsius eo ny maripana izay mety midina hatrany amin'ny 7 degré celsius moa zay ho an'ny tapany atsimo atsinanany Madagasikara ny any amin'ny ilany andrefana kosa dia mafana tanteraka ny andro satria dia mahatratra hatrany amin'ny 30 degré celsius ny maripana hitantsika any amin'ny faritry betsiboka ho an'ny morotsiraka avaratra andrefany Madagasikara kosa manodidina ny 30 ka hatramin'ny 17 degré celsius izay maripana ho an'ny andron'ny rapitso izay ny andron'ny zoma kosa indray dia mbola mety isy hatrany ny tandrivindraona any amin'ny faritra Sofia fa manomboka mandraona ny andro na somary miverina maina tsikelikely zany ny amin'ny ankapobeny ho an'ny faritra alaotra mangoro sy ny any amin'ny ilany avoany atsinanany Madagasikara ny ambiny kosa dia ny masoandro no ipatoerana raha ny maripana avovinavina amin'izay andron'ny zoma izay mety midina 20 degré celsius ny maripana ho an'ny avoatany ary mety ho tafidina hatrany amin'ny 20 ka hatramin'ny 20 degré celsius ihany koa ho an'ny morotsiraka atsinanany Madagasikara iny ny any amin'ny ilany andrefana kosa mbola mafana tanteraka ny andro satria dia mahatratra hatrany amin'ny 70 degré celsius ny maripana vinavina ina hita any amin'ny faritry ny betsiboka any ho an'ny morotsiraka kosa indray dia manodidina ny 13 ka hatramin'ny 30 degré celsius ny maripana raha any amin'iny ilany andrefany Madagasikara iny amaranantsika ny fandarana amin'ity an'io ty ny andron'ny sabotsy miverina ny orana tandrivindraona araikotroka ny tabakandro ariva ho an'ny faritry melaky bongolava ny any amin'ny faritry betsiboka ary ny atanin'ny faritry boeny ho an'ny faritra alaotra mangoro sy Sofia kosa indray dia mandraona ny andro amin'ny ankapobeny ny ambiny maina aloha zany raha ny maripana avovinavina dia miakatra indray ny maripana ho an'ny avoatany satria dia tombanana tafiakatra hatrany amin'ny 30 degré celsius izay maripana izay ho an'ny ilany atsinanana kosa manodidina ny 20 degré celsius ny maripana fa ny any andrefana dia mbola mijanona ho mafana tanteraka hatrany ny andro na dia somary nahitana fianana izay maripana izay raha ny any amin'ny faritry betsiboka fa tafiakatra 30 degré celsius kosa ho an'ny morotsiraky ny faritry melaky ny any amin'ny tapany atsimo andrefany Madagasikara 30 ka hatramin'ny 30 degré celsius ny maripana vovinavina amin'izay andro ny sabotsy izay hatrany izay ny meteo tamin'ity an'io ty rapitso ray fotoana manaraka velomota